Araka izany ry havako dia ny lohateny hoe ny fakapanahy sy ny fizahan-toetra. Io no entina amintsika amin'izao tolakandro izao. Ny fakapanahy sy ny fizahan-toetra. Aleo mba ho jerentsika kely ny Hebreo 3 sy ny Jakoba 1, mba hiaingatsika amin'izany lahateny zany. Hebreo 3 ary ny Jakoba 1. Ny Hebreo 3 dia ny 17 sy ny 19 amin'ny anaran'ny Tompo. Koa araka izay lazain'ny fanahy masina hoe anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana tamin'ny andro fakapanahy tany anefitra. Hebreo Jakoba 1 12 sy ny 13. Sambatra zay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazah-toetra izy dia nyray satroboninahitra fiainana. Zay no lazain'ny Tompo omena zay ty azy. Raha misy alay-panahy, aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra ny makafanahy fa Andriamanitra tsy azony ratsy alay-panahy sady tsy mba makafanahy olona izy. Araka reo andiny soratra masina reo ry havana, raha miresaka isika ny hoe ny fakapanahy sy ny fizahan-toetra, voalohany tsy maintsy resahana dia ny hoe zavatra iainana andavanandro ao amin'ny fiainana kristianina, ao amin'ny olon'Andriamanitra, izany resahany zany. Fiainana andavanandro ao amin'ny fiainana kristianina, ny fakapanahy sy ny fizahan-toetra. Nefa mety mifangaro amin'ny olona ny atao hoe fakapanahy sy ny fizahan-toetra. Ny fanontaniana aza dia ny hoe angamoa misy mahasamihafa azy ireo. Moa ve misy mahasamihafa ny fakapanahy sy ny fizahan-toetra? Raha mijery an'ireo andiny soratra masina amin'ny Hebreo sy ny Jakoba teo reo sika, dia totriny miara-dalana eo ihany. Anio raha iain'ny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo tahaka ny andro fahasosorana tamin'ny andro ny fakapanahy, ny zahan-toetra. Ary Jakoba ny teny hoe sambatra anareo zay naharitra ny fakapanahy, fa rehefa voazah-toetra izy dia totrany miaraka, to mifangaro, to tsisy mahasamihafa azy izany. Kanefa tsara dinihina tokoa, satria iainana andavanandro le izy kanefa tsy hita zay tena mazava aminy. Mitovy ara ve ny fakapanahy sy ny fizahan-toetra? Ary raha mitovy dia inona ny mampitovy azy? Ahoana no atao anatrehana azy? Ary raha samihafa dia inona no mahasamihafa azy? Ka ahoana no atao mba azahoantsika mahalala ny hoe fakapanahy zany sa fizahan-toetra izany? Tahaka ny lahateny rehetra ry havako, dia tsy maintsy manao famaritana isika aloha. Manao famaritana isika mba hampazavazava kokoa zay tiana ambara. Ny famaritana ny atao hoe fakapanahy. Ny fakapanahy, hoy ny mpanoratra boky anankiray, dia fandrika sy fitaka ataon'ny Satana mba hisotonana ny olon'Andriamanitra
hiala amin'ny lalan'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny amaritany azy. Fandrika sy vitaka ataon'ny Satana mba hisintonana ny olon'Andriamanitra hiala amin'ny lalan'Andriamanitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy avy hatrany akory hoe mipoitra ny fakapanahy dia tonga dia iny le fahotana. Tsia, ny apôstôly Jakoba raha toizatsika ny 4:11 amin'ny Jakoba toko 1 teo, dia manazava tsara ireo dingana ataon'ny Satana andavona ny olona, fakapanahy ataon'ny Satana amandriany olona. Ndenge jerentsika ny lazany azy 4:11 sy ny 5:20. Fa samy alay-panahy ny olona raha tarihiny filany sy fitahany izy. Ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Zany hoe raha mbola vao fisitonana ihany, fandraviravezana ihany nataon'ny Satana, dia tsy latsaka amin'ny ota akory ianao zany, fa eo anatrehany fakapanahy ianao zany, eo anatrehany fakapanahy ianao. Fa rehefa torotoronina ao an-tsainao ao no hoe ka nahoana tokoa mo, ka maninona mo, eo anao zany efa manomboka manaiky, misaina, mirona, dia amizay natao hoe torotoronina, dia ino naterano izy? Ota. Zay ianao manomboka lasa mirotsaka any amin'ny ota ianao. Ary rehefa mirotsaka any amin'ny ota ianao dia inona no ateraky ny ota? Fahafatesana no tambon'ny ota. Zay no hanazavany ny mpanoratra anankiray. Ary raha miverina isika amin'ny Genesis toko 9, Genesis toko 9, zay nahalatsaka ny Adama sy Eva, dia tsy lavitra izany. Nentin'ny Satana any amin'ny fanahinany amin'ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra. Hanky, hoy Andriamanitra hoe tsy azonareo hinanana ny voankazo eto amin'ny sa. Zany tokoa ve nataon'Andriamanitra hoe tsy azo hinananareo voankazo eo amin'ny sa? Ahoana ny nataon'Andriamanitra hoe ny anankiray ihany ny tsy azo hinanana zay? Ny ataon'ny Satana mampiditra hevitra ao amin'ny sainao dia hoe tsy azonareo hinanana ny voankazo eo amin'ny sa. Dia nanomboka ny resaka tamin'iny Eva, dia zay noroso nakany amin'ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra, lavo amin'ny fahotana ny zanak'olombelona ary noroahina tao amin'ny sa Edena. Ny fizaham-toetra indray, ny fizaham-toetra, ny fizaham-toetra dia fitondran'Andriamanitra ny olony androso amin'ny tsaratsara kokoa. Zay indray zany no amaritany atao hoe fizaham-toetra, fitondran'Andriamanitra ny olony androso amin'ny tsaratsara kokoa. Zany hoe zay ady atrehinao, zavatra iainanao, tsaronao, sarotra na manakory, manahirana sy ny sisa sy ny sisa, fitondran'Andriamanitra anao zany mba androso ho amin'ny tsaratsara kokoa. Ny vokatra zay miseho eo dia nao fitombona ara-panahy, nao faherezana, miamahery ianao ateraky ny fizaham-toetra, na fiorenana tsara, tafaorona tsara, tafatoetra tsara am'izay misy anao ianao, vokatra zany fizaham-toetra izany. Fa araka ny voalaza teo ry havako, dia misy famaritana fahatelo tsy maintsy resahana eto, koatra ny fakapanahy, koatra ny fizaham-toetra, dia ny hoe misy ny fotoana ny fakapanahy dia miseho ao anatin'ny fizaham-toetra. Ny fakapanahy avelan'Andriamanitra iseho
ao anatin'ny fizahan-toetra. Ka dia sady misy zany ny fisariana fanangolena tao amin'ny devoly fitaka tao ry satana no misy fizahan-toetra fitondran'Andriamanitra ny olony mba handroso. Ohatra vitsivitsy no hitondranantsika ao amin'ny baiboly hanazavan'ireo famaritana ireo. Ny Adama sy Eva amin'ny fakapanahy dia efa voalaza teo. Ny Israely tany anefitra, Israely, ny zanak'Israely tany anefitra ao amin'ny Exodosy 19:2-9 dia ahitantsika ny tsy finoany zanak'Israely. Ny monina inay ene zay maty tany Egypta, tany mba nisy nifandrahoan-kena, mba nisy sakafo. Nay ene zay maty tany, alao zao zay maty mosary, aiza aty anefitra aty. Tsy finoany, zany ny fahalavon'ny zanak'Israely. Na tonga ny teny Hebreo teo no hoe anio aza raha iaino feo nareo aza manamafomponareo tahaka an'izany fa tsy finoana mahatsiravina mihitsy zany eo anatren'Andriamanitra. Fahafatesana nateraka zany. Fakapanahy nahazo an'i Davida. Raha nanao fanisambahoaka Davida dia tsy ny fanisambahoaka no ratsy. Araka ny tantara voalohany 2:20-9 tsy ny fahasambahoaka no ratsy, fa zay nanainga an'i Davida anisa vahoaka. Inona nanainga an'i Davida anisany vahoaka? Dia ahitany hoe firy moa zao ny maramilako, firy ny maramilako zao, mba irehareako, mba izany mahavita azy, zany ho izy. Ary zany firehariana fiavina vonana tao amin'ny Davida izany no na tonga ny fakapanahy tao amin'ny Davida nandavo azy. Mbola Davida ihany no resahana eto amin'ny manaraka eto, rahalavo tamin'ny Batseba vadiny Orizy. Ny miaramila lasa tany anady, izy nijanona tao amin'ny lapasoany tao, dia tao anatin'izany ny poiran'ny fakapanahy, mahita ny vadiny Ory misasa any amoron-drano, dia lavo tamin'izany Davida. Ananiasy Safira, Asan'ny Apôstôly 5:1 ka hatramin'ny 4, fitiavan-karena sy filana dera. Ananiasy Safira amin'ny Asan'ny Apôstôly 5:1 ka hatramin'ny 4. Samy manolotra zay anana ny kristianina, vokatry ny faharesen-dahatra, ny filazantsara, dia nivarotra ny fananany rehetra, dia natolotra ny apôstôly zany. Ananiasy Safira inona nataony? Dia mba nivarotany koa ny fananany, kanefa nozarainy roa. Ny atsasany nomeny ny apôstôly, ny atsasany nitazoniny. Na tonga ny apôstôly teny taminy hoe ry Ananiasy Safira, raha mbola tsy natolotra ao reo fananan'ireo, aniza moa tsy anao ihany ve? Ka nahoana no mandaingy amin'ny fanahy masina ianao? Tsy ny fanahy masina nandinganao fa Andriamanitra. Ny fitiavan-karena sy ny fitiavam-boninahitra no fakapanahy nandavo nahafaty Ananiasy sy Safira. Ary na de Petera aza etika afanam-podisy toerana. Ny afanam-podisy toerana dia niteny tamin'ny tompo hoe raha namakaiza ianao ry tompo dia vonona no fato anao a. Dia ao anao hoe ny tompo, raha mbola tsy maneno akory ny akoho dia efa mandahay intelo ianao. Tonga tokoa zazavavy kely miteny aminy, ianao koa mba namany. Nentiny tahotra Petera, nentiny tahotra Petera dia nanda izy. Dia ny mpiampina koa dia nanao, ianao koa ve tsy namany kio, Galileana ianao koa zao tsapiteny, tsy fantatro zay lazainao. Entiny tahotra. Ny tahotra dia ataony Satana ao anatin'ny olona koa, halavy ny olona, mamiteraka fakapanahy koa ny tahotra mba hahatonga ny olona handahan'Andriamanitra. Ohatra vitsivitsy ny amin'ny fizahan-toetra
dia mazava be i Abrahama amin'ny Genesis 2:20. I Abrahama rainy mino, zany no anarana omentsika azy. Abrahama rainy mino dia nandalo fizaha toetra maro, na dia ny fiantsoan'Andriamanitra aza nge dia tsarovy fa fizaha toetra, fitondran'Andriamanitra ny fiantsonany Abrahama hiala ny orany Kaldiana handeha ho any amin'ny tany Kanana. Dia niainga Abrahama nefa tsy fantany zay, tsy fantany akory zay aleny. Fizaha toetra nie zany, fizaha toetra zany. Fa rehefa mby tonga amin'ny fotoana anankiray, Abrahama dia ny hoe alohany aterahany Isaka aloha, hay zary ty zaza, kanefa ny ampanantenan'Andriamanitra dia hoe ho maro tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra, ho maro tahaka ny fasika, zany ny zanakao ny taranakao, nefa tsy mbola niteraka, nefa mbola tsy niteraka. Dia avy ny olombelona nanao fandaminana, fizaha toetra zany. Fa rehefa tonga ilay zaza, tonga Isaka, dia ahoana hoe Andriamanitra, eto zaza ity ka atao fanatitra ho ahy. Dia niangy Abrahama nakany amin'ny tendrombohitra Oria, araka ny Genesis 2:20, hanolotra ny zaza ho fanatitra. Fizaha toetra lehibe natao tamin'ny Abrahama izany. Rary loatra raha nomena anarana hoe rainy mino Abrahama, satria nandeha tampahatokina ny tenin'Andriamanitra sy ny teny fikasana nomen'Andriamanitra azy Abrahama tamin'izay rehetra nitondran'Andriamanitra azy. Sadraka sy Mesaka Abednego, ambara ny Baiboly amin'ny bokin'ny Daniela 4. Sadraka sy Mesaka Abednego dia natao tao anaty laforo mahamay. Tao anatin'izany laforo mahamay zany nefa dia mbola tsy niova amin'izany hoe hiala amin'Andriamanitra natoky Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Dia mifampitohy amin'izany eo Daniel hitatsika ao amin'ny Daniel 9:4-20, nalatsaka tany andavaky ny liona, kanefa dia nijoro mahatoky. Andriamanitra no miaraka aminay, Andriamanitra no miaraka aminay, ary na dia tsy hamonjy anay azy Andriamanitra, dia mbola nompo azy izahay, mbola nompo azy izahay. Zany ny fahatokina tao am-poniny ireto tanora mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra noho ny fitondran'Andriamanitra azy. Ary andao everitsika ny hoe lavo tany amin'ny fakapana Davida dia tsy olon'Andriamanitra intsony izy. Tsia, ny olon'Andriamanitra dia manatrika fakapana ary mandalo fizahan-toetra. Dia ino Davida mahatsiaro izany fizahan-toetra ataon'Andriamanitra azy izany. Dia hitatsika salamo vitsivitsy nijerentsika eo amin'ny Davida, soratany Davida, salamo 7:4. Salamo 7:4, salamo 9:20, salamo 7:30, sy ny 4:20. Salamo 7:4. Ny zatoetra ny foko ianao namatatra noho ny alina, ny zatoetra tamin'ny memy ianao fa tsy nahita na inona ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro. Salamo 9:20. Andininy 4. Dinio aho Jehova ka fantaro izatoetra ny voko sy ny foko. Salamo 7:30. Andininy 3:20 sy ny 4:20. Dinio aho Andriamanitro
ary fantaro ro foko izaho toetra aho ary fantaro ny eritreritro ary izaho na misy lalana mampahory ao anatikeo de tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Ireo salamo ireo de milaza fa tsy de hoe mandeha ho azy ny fiainan'ny Davida mpanjaka, tsy de hoe ny sosa ho azy ny na Davida tarika tafika azy nahita fandresena mandrakarivo. Saoly nandresy alinala nandre arivoarivo, Davida nandresy alinala de ohatrany malaza nge zany de fa tavasandratra ambony ane fa mandalo fizatoetra izany. Ary zany ny tantarainy antsika tamin'ireo salamo vitsivitsy ireo. Ny fakapanahy fahatelo, ny karazana fakapanahy miaraka amin'ny fizatoetra dia misy ohatra vitsivitsy asehoan'ny baiboly atsika. Joseph ao amin'ny Genesis toko 7:30 andininy fahafitoko hatramin'ny 7:20 lava be zany, tsy jery an'izany manontolo sika. Josefa de fa nomen'Andriamanitra teny fikasany tao anatin'ny nofo lay hoe ny saloy fito mioaka amin'ny saloy fito hafa ary ny omby matavy sy ny omby maisy tahaka zany de fa nomen'Andriamanitra ny teny fikasana Josefa. Avy eo nefa de namidy ho andevo tany Egypta dia tonga ny fotoana nahasarotra ny raharaha any an-tranomaizina sy ny sisa. Ao anatin'izany fizatoetra zany Josefa, ao anatin'izany fizatoetra zany Josefa mbola tonga koa ny fakapanahy. Vadin'ny Potifara mandrebireby avia andriamika. Josefa nahasananao tsia nanda Josefa azo natao tsara nge ka iza moa no mahita azy eo, tsy misy hebreo nge mahita azy eo e. Ary vadin'ny Potifara rehefa nandamina tsara ny hoe isamizy any sisano ao e. Azo atao zao mba tsisy maninona ka tsisy maninona fa tsy zany. Na vitananao tsia Josefa tao anatin'ny fakapanahy ary zany de nahatongazy nandroso tamin'ny fizatoetra zay nitondran'Andriamanitra azy ka dia ny anatoky azy ny mpiambina azy tao an-tranomaizina natao mpanapaka ny manodidina rehetra ary avy hatrany nefa rano Josefa de nanjary prime ministre tany Egypta. Tsy namonjy ny Egyptianina fotsiny fa namonjy keo ny zanak'Israely. Joba de sady ny zatoetra no nandalo izany fakapanahy zany koa. Ka dia hitatsika eo amin'ny Joba toko 1, Andriamanitra manontany any Satana de hoe avaiza ianao de avy nandeha tany anjery de ao fantatrao hoe ny amin'ny Joba. Any amin'ny Joba anao io filanjavatra fotsiny anompony anao, filanjavatra. Esory aminy ange reny fitahina rehetra de ho hitanao. De ahoana hoy Jehova tamin'ny Satana, mandehana hoy izy fa niainy any tsy azo alana. Zay rehetra nataony Satana zany de fakapanahy avokoa, satria fantatsika tsara tamin'ny famaritana teo, fa Satana no mamandrika, Satana no mitondra ho any amin'ny fahafatesana. Dia fakapanahy, kanefa fakapanahy ny zanatoetra any Joba izany. De hitatsika ny famaranana ny bokin'ny Joba toko 2:7. Joba toko 2:7. Andininy 1 ka hatramin'ny 9 ahitatsika ny finoany Joba tafatoetra, ny fahalalan'ny Joba, ny tombo ny fahalalan'ny Joba an'Andriamanitra. Joba toko 2:7 andininy 1. Ary Joba de namaly an Jehova ka nanao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferany ny fisainanao
iza no mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana, koa dia nilaza zay tsy fantatro aho, dia zava mahagaga loatra amiko zay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho miainoa fa hiteny aho, anontany anao aho ka mpahafantaro. Fandrenesany sofina ihany nandrenesako anao, fa ankehitriny izaho kosa dia ny masoko no mahita anao, koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny laveninaho. Ry havana malala, hitatsika amin'izany misy ny fakapana lalovan'ny olon'Andriamanitra, ary misy ny fizahan-toetra ataon'Andriamanitra, hitondran'Andriamanitra ny olona. Avy indraindray aza dia toa miaraka ireo ao amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy azo lalovana fotsiny zay niainan'i Jesosy Kristy, fa na Jesosy aza dia nandalo zany. Dia hitatsika amin'ny Mateo 4, Marka 1, Lioka 4, Satana maka fanahy Jesosy. Fakapanahy nahazo an' Jesosy teo amin'ny aranofo. Raha anao na dia hoe nony ianao zao ovay ho mofo ary ty vaky ty. Nandà Jesosy, voninahitra indray, ndao miakatra ery ambony, ery ambonin'ny tempolo ery, dia miako ho famby, dia meko anao zao rehetra zao, voasoratra hoe, ary mienjerany dia izy hiaro anao, aza maka fanahy Jehova Andriamanitra ao. Na Jesosy aza dia nalay-panahy, ary tsy Satana ihany no endriky ny fakapanahy, fa na dia ny olona ampiasain'ny Satana aza dia mety ho fakapanahy. Fariseo sy mpanora-dalàna. Ao amin'ny Mateo 4:12 dia misy zao teny zao hoe, ary dia nanao zao fanontaniany zao izy hakana fanahy azy. Ny fariseo sy ny mpanora-dalàna dia nitady famantarana tamin'i Jesosy. Ny fariseo sy ny mpanora-dalàna na ny sadoseo dia manontany azy hoe inona ny didy lehibe. Ao Mateo 2:20, inona ny didy lehibe, manao ahoana moa natao hoe didy lehibe. Ary reny dia milaza mampiseho amintsika fa tsy voatery hoe tandroka sy rambo no miseho anatrehanao, zay vo atao hoe fakapanahy. Fa mety olona no ampiasainy, miresaka aminao, dia ino no misarika anao, dia aoka izany mahatonga ny tompo iteniny manao hoe miambena ny zava-dehibe zay naseho an' Jesosy, zava-dehibe naseho an' Jesosy tamin'ireo rehetra ireo, tamin'ireo fakapanahy, na Satana miseho aminy, na ny fariseo sy mpanora-dalàna mamandriky azy, dia nandresy hatrany Jesosy. Tsy lavo izy. Ary zany no ambaran'ny epistilo an'ny Hebreo 5, Hebreo 5, dia nilaza mazava ny mpanoratra ny Hebreo no hoe fa mpisorona be rehetra dia lay-panahy, fa ny mpisorona be rehetra dia lay-panahy amin'ny olona ka tendrena hosolon'ny olona hanao raharahan'Andriamanitra, hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota. Dia olona zay tsy mahay mitondra, dia olona zay mahay mitondra mora sy tsy mahalala ny mani, satria ny tenany koa dia mba ho didin'ny fahalemena ihany. Ary noho izany dia tsy maintsy hanao fanatitra hanafaka ny ota ho an'ny tenany koa toy ny ataon'ny olona ihany. Ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany afa-tsy zay etron'Andriamanitra tahaka ny Arony. Ny 17 angano haingana kokoa tamin'ny andro ny nofony, 17 amin'ny Hebreo 5,
tamin'ny androny nofony raha nanao fivavahana sy fangatahana nombany fitarenana mafy sy ranomaso be tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy sady voaino no ny fahatahorany an'Andriamanitra dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana netiny izy na dia zanaka azy ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga ny loharano no famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka azy. Jesosy nandany ota tamin'ny fivavahana, ny fangatahana, ny fitarainana mafy tamin'ny ranomaso be ary nahavonjy azy izany ka nahatonga azy ho mahatoky noho ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny Hebreo 7 Hebreo 7:20 koa dia manamafy izany. Fampisorona be tahaka izao no mendrika eo atsika, dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao antsoavo noho ny lanitra. Rary ny loatra ry havako malala, raha tsangana ho fanevatsika amin'izao taona isan-taonany akaramalaza izao no hoe manana mpisorona be ho atsika, mendrika eo atsika isika, satria mpisorona be Jesosy. Io mpisorona be io dia tsy nanota, tsy lavo ny fakapanahy, nandà ny fakapanahy, masina, madio, tsy nisy ota tao aminy. Noho izany dia afaka manampy zay rehetra laim-panahy Jesosy. Afaka manampy zay rehetra laim-panahy izy. Zany kay nieretany fakapanahy mba azahoany manampy anao amin'ny adinao, amin'izay rehetra mahasahirana anao, amin'izay tolona ataonao amin'ny fakapanahy isan'andro ataon'Andriamanitra, ataon'ny Satana eo anatrehanao. Ny fomba voalohany omen'Andriamanitra atsika hanampiana atsika dia ny vavaka nampianarin'ny tompo. Vavaka nampianarin'ny tompo. Ahoana nge ny tonom-bavaka ao? Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Mba naninona loatra le na tonga n'io tafatsofoka ao amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo io? Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Ndika teny sasany aza dia manao hoe aza vela ho azo ny fakapanahy izahay, aza vela ho azo ny fakapanahy izahay, arovy izahay mba tsy ho lavo ao amin'ny fakapanahy. Izany dia milaza hoe Andriamanitra arovy izahay amin'ny ratsy. Andriamanitra nierova, asehoy ny herinao, asehoy ny herinao ao anatrehany ny adinay. Rehefa manatrika fakapanahy zahay dia ianao no aoka hiaro, ianao no aoka hianteheranay, ianao no aoka hamonjy anay. Petera nilaza zany, hoy ny Petera 2:2, andininy 7. Petera 2:2, andininy 7. Dia fantatry ny tompo zay amonjeny ny tsara fanahy amin'ny fakapanahy sy hitehirizany ny olona tsy marina amin'ny fijaliana amin'ny andro fitsarana. Fantatry ny tompo zay amonjena ny tsara fanahy amin'ny andro fakapanahy. Ny tompo no mamonjy anao amin'ny fakapanahy zay mety miatra aminao. Ary Jesosy raha nivavaka ho an'ny mpianatra, Jaona 7:20, andininy 5:20, Jaona 7:20, andininy 5:20, dia zao ny tonom-bavaka nataony: tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala zay ataon'ny tompony. Azafady fa any amin'ny 5:20 any namaky, azafady tompo. Jaona 7:20, andininy 5:20, izaho tsy mangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa ny mba hiaro azy amin'ny ratsy, mba hiaro azy amin'ny ratsy. Izany dia milaza ny hoe Andriamanitra ny eno miaro anao, Andriamanitra ny eno miaro ahy, tsy ho resy ny fakapanahy. Andriamanitra no mamonjy ahy, Andriamanitra no miaro ahy.
Andriamanitra ny manafaka araka ny Galatianina Paoly dia miteny amin'ny Galatianina 2:4 Andriamanitra ny manafaka Galatianina 2:4 izay nanolotra ny tenany noho ny fahotantsika anafahany atsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra no manafaka atsika amin'ny ratsy fanahy ny faharatsiany izao tontolo izao. Andriamanitra manafaka atsika ary mahatoky ny tompo hoy ny voalazan'ny Tesalonianina fa mahatoky ny tompo izay ampahery sy hiaro nareo tsy ho azon'ny ratsy. Tesalonianina 2:7 Tesalonianina 2:7 fa mahatoky ny tompo izay ampahery sy hiaro nareo tsy ho azon'ny ratsy. Ary ao amin'ny Apokalipsy 2:7 za kosa 2:10 amin'ny Apokalipsy 2:7 za kosa hiaro anao amin'ny andro fakapanahy. Andriamanitra no miaro anao, Andriamanitra no manafaka anao, Andriamanitra mamonjy anao amin'ny fakapanahy izay mahazo anao. Izany ny antony nampianarana anao ny hoe hivavaka isanandro no hoe aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy. Fandraindray isika manko dia hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa alao zay ihany no mitondra anay makany. Memezanareo nge zany e. Misy fakapanahy ve ao amin'ny balina io sa tsy misy? Misy eo. Dia alao zay ihany no mitondra anay makany. Na hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa alao zay ihany no mitondra ny namanay makany. Zany koa nataotsika. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa alao zay ihany no mitondra anay makany, mitondra ny namanay. Ny fitafian'ny vehivavy, mitondra ny namany makany io. Misotro toka. Ao amin'ny Baiboly tsy misy mihitsy ao ny hoe aza misotro divay zany aloha, tsy misy ao e. Fa jereo ny Romanina 5:12 Romanina 5:12 fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafalin'ny tenantsika ihany. Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafalin'ny namantsika amin'izay ahasoa sy hampandroso azy. Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafalin'ny tenany fa araka ny voasoratra hoe ny latsa nataony izay nandatsanao dia niatra tamiko. Ka ianao dia matanjaka ianao. Sotran'Andriamanitra fa matanjaka ny zanaka karamalaza. Matanjaka ny zanaka karamalaza. Fa raha ny fifoazan'ny zanaka karamalaza ny mandavo, ny mpiarabelona aminy amin'ny fisotrotoka, tsy ara-tsoratra masiny zany. Tsy ara-tsoratra masiny zany. Ary noho izany dia aoko ifampitondra isika, ka ianareo izay matanjaka dia aoka hitondra ny fahalemen'ny malemy izy ny fampianarana. Zany mbola ilana ny vokovoko mangana dia mitsilopilopy azy izy. Zany ilana vokovoko mangana dia mitsilopilopy azy izy. Mba sitrany ay, mba misy toromarika ao ny hoe mandavo anao io, avy miarena. Mandavo anao io, avy miarena. Raha hitatsika eo amin'ny vavaka nampianarin'ny tompo dia setry ny famelan-keloka ilay hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Satria hoe mamela ny elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay. Zany hoe olona efa avy mibebaka ianao, voavela eloka ianao, no dioviny rany Kristy ianao,
Ary noho izany dia aza makany amin'ny fakapanahy na mitondranao any amin'ny fakapanahy fa meteza hitodika amin'Andriamanitra ka iantso hoe arovy zahay Andriamanitro, vonjeo zahay Andriamanitro. Fa amin'izay rehetra fakapanahy mahazo anao ny apôstôly dia misy lalana. Korinthianina 1:1-3:30 misy lalana izay nataon'Andriamanitra ivoahanao amin'izany. Na inona fakapanahy mahazo anao, tsy misy fakapanahy izay tsy zakan'ny olona ka mahazo azy, hoy ny apôstôly Paoly. Fa na inona toe-javatra miseho aminao dia misy lalana omen'Andriamanitra foanao. Misy lalana omen'Andriamanitra ao. Fa ianao manko rehefa nihevitrao no arahanao dia tsy mahita ny lalana iny ianao. Tsy mahita ny lalana iny ianao. Izay ny ilana ny fanahy mivavaka, miantso an'Andriamanitra. Miantso an'Andriamanitra. Ary dia izay nahatonga an' Jesosy teny tamin'ny Simona hoe ry Simona, iny Satana efa milofo mitady anareo kororoy toy ny vary, nefa efa nivavaka ao anao aho Jesosy. Efa nivavaka ao anao aho Jesosy. Ary zany fanahy mitodika amin'Andriamanitra izany no anatrehana ny fakapanahy. Torohevitra avy amin'ny Tompo sy ny apôstôly no resahana eto mialohan'ny andaozantsika ny fakapanahy. Torohevitra avy amin'ny Jesosy miambena amin'ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Ny Matio 4:20 ary ny Luka 4:20, 2:40 sy 4:40, Jesosy tao Getsemane dia niteny mazava izy. Niteny mazava tamin'ny mpianatra tao Getsemane izy, ao anao izy mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Na oviana, na aiza, na manao ahoana endriky isehoany ny fakapanahy. Mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Zany ny torohevitry Jesosy. Iverenantsika Matio 4:1-4. Matio 4:1-4. Jesosy nanatrika ny fakapanahy nataon'ny Satana taminy. Dia ahoana navaliny Jesosy azy? Voasoratra hoe ny tenin'Andriamanitra. Izany ny mazava-dehibe ny famakina Baiboly. Raha tsy mamaky Baiboly isan'andro ianao dia tsy misy tenin'Andriamanitra ho raisiny fanahy masina eo amin'ny vavanao sy eo an-tsainao. Tsy misy tenin'Andriamanitra ho raisiny fanahy masina mba hitenenany tahaka an' Jesosy hoe voasoratra hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao omeny zanany tsy mifanaraka amin'ilay fakapanahy zany. Iny ihany mba hainao tsenjery. Tsy mifanaraka amin'ilay ady atseny zany. Noho izany ataovy zava-dehibe ny famakina ny Baiboly, fandinihana ny Baiboly mba hatory ny fanahy masina anao no hoe izao ny teny tandrify zany. Voasoratra hoe, dia jereo tsara ny valitenin'ny Tompo amin'izay mandrihan'ny Satana azy. Voasoratra hoe. Mitovy amin'izany ihany ny ambaran'ny apôstôly. Torohevitra ambaran'ny apôstôly ao amin'ny fakapanahy avy amin'ny Paoly. Efesianina 4:4. Efesianina 4:4. 7:20. Raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny favahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Dia ambaran'ny Paoly amin'izany ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Kanefa koa Paoly dia mampianatra fa misy ny fakapanahy andosirana. Ary Petera manao hoe misy ny fakapanahy toerina. Petera aloha nijerentsika Petera voalohany 5:5.
andiny ny fahavalo sy ny fahasivy. Petera voalohany toko fahadimy andiny ny fahavalo. Maonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany. Toero izy ka miorena tsara amin'ny finoanana ianareo satria fantanareo fa izany fahoriany zany dia manjo ny rahalanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Toero ny fakapanahy tahaka nataony Josefa sia. Kanefa raha ohatra ka tsy vitanao ny manohitra azy, tsy vitanao ny manao tsia, dia hoy Paoly amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny ny faharoa amby roapolo. Timoty faharoa toko faharoa andiny ny faharoa amby roapolo. Fa mansira ny filan'ny tanora fanahy ary mieza mitady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo. Mansira. Toero izy raha ohatra ka vitany finoanao, hainy ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fonao, mijoro, manohitra. Fa raha tsy zany dia ahoana hoy Paoly? Mansira. Mansira. Aza mitady raha mihoatran'izay. Ahoana ary no atao raha latsaka ao amin'ny fakapanahan'ny olona? Ahoana no atao raha latsaka ao amin'ny fakapanahan'ny olona? Ahoana no ataonao aloha, ianao, za? Inona no tokony ataoko? Inona no tokony ataonao? Aza mifaly ary fahavaloko fa na dia lava azaho dia mbola iarina indray. Zany ny fanantenana tao amin'ny mpaminany zany. Lalana erenana. Zany no nentson'Andriamanitra anao. Mibeba vetrany. Izay ny famantarana fa mbola ao Jesosy. Izay ny famantarana fa mbola olon'Andriamanitra izy. Mbola mibitsika, mbola mitonanao amin'ny fibebahana. Na dia lava azaho dia mbola iarina ihany. Mibeba vetrany. Aza mangatakandro hoy ny tononkiro. Aza mangatakandro ibebahana. Naoviana ny fanahy masina mampatsiaro anao. Ity ny fahotanao. Di bebao zany. Aza mangatakandro. Nandray manko miandry amin'ny alahady izy vao ibebaka. Miandry ny asa sy fampahirezana izy vao ibebaka. Naoviana ny fanahy masina mampatsiaro anao. Ty ny fahotanao. Dia mibeba avetrany. Faharoa, tsaroa fa manana mpisolo bava ianao. Eo anatrehany ray. Jaona voalohany toko faharoa andiny ny voalohany. Jaona voalohany toko faharoa andiny ny voalohany. Ny apôstôly Jaona dia milaza fa manana solo bava isika. Eo anatrehany ray. Koa dia aza misalasala. Fa ny fibadabadanao eo amin'ny fibebahanao, tsy zany fibadabadanao zany akory no andresy lahatra an'Andriamanitra. Na ny fierovatena zay ataonao, ka izao ange nahatonga an'iny, ka izao ange nahatonga an'iny. Tsy zany akory no ahatonga anao ho marina eo anatrehan'Andriamanitra fa lay mpisolo vava. Izy ny mampatsiaro anao ny fahotanao, dia izy ihany no mbola misolo vavanao eo anatrehan'ny ray. Fahatelo, minono famelan-keloka. Minono famelan-keloka. Asan'ny apôstôly toko faharoa andimy ny valo amby telopolo. Tamin'ilay toroteny voalohany nataon'ny Petera tamin'ny andro Pentekosta, dia zao ny teny nambarany manao hoe mibeba ianareo mba ahazo famelana ny elokareo. Na iza mibebaka marina dia mandray famelan-keloka izy. Mandray famelan-keloka izy. Ary mandrakariva mbola fandrika ataony Satana ho anao, ny mitondra anao iverina amin'iny eloka iny, raha tsy mino ny famelan-keloka ianao. Dia zany mahatonga ny olona lavo amin'iny fahotana iny izy, dia mbola midobla amin'iny izy, dia mbola mitripla amin'iny izy. Satria tsy mino izy fa voavela eloka teo izy. Tsy mino izy fa ny sasan'ny rano Kristy. Nanafaka Jesosy. Tsy miverina amin'izany intsony aho. Noho izany dia
aoka ianao ahay mibebaka mahatsiaro fa misy mpisolo vava ary mino ny famelan-kely ho any namanao. Raha misy namanao latsaka ao amin'ny fakam-panahy tahaka zay nataony Jesosy tamin'ny Petera, araka ny voalaza teo liko toko fa 2:20, 2:30, 2:30, mivavaka ho azy aloha ny voalohany indrindra. Vavaka ho anao ary Petera hoy izy, vavaka ho anao ary Petera. Zay ny voalohany, vavaka ho an'izay namanao latsaka ao amin'ny fakam-panahy. Faharoa, Galatiana toko fa 9:1, Galatiana toko fa 9:1, atsangano izy. Raha misy olona azo ny otatsinahy dia atsanganonareo zay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy ka miheverany tenanao, fa andrao ianao koa mba halay-panahy ihany. Na ny toe-tsaina mampanahy anaovana ilay fananganana aza dia efa ambarany Paoly eto, omeny atsika eto, ampianariny atsika eto no hoe areno izy, atsangano izy, hanaro izy amin'ny famoram-panahy, satria na ianao koa aza dia manatrika zany ady zany. Tadavy zay aso azy, efa niresahana teo ny Romana toko fa 5:20, 1 ka hatramin'ny 7, fa ny epistily an'ny Hebreo no jerentsika, Hebreo toko fa 12, 7:20, ary manaova lala mahitsy alehan'ny tongotrareo mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa, fa mba hasitrana azy kosa. Tady zay aso ny namanao mba tsy hampipitsoka ny tongony, fa hanao zay hasitrana azy. Ahoana no anampiana azy? Tadavana zay anampiana ny namanao latsaka ao amin'ny fakam-panahy. Farany riavana, tsy maintsy miresaka ny amin'ny fizaha toetra isika, satria zany ny lohatenitsika. Ahoana no atao? Inona ny vokatry ny fizaha toetra ka ahoana no atao hanatrehana ny fizaha toetra? Miazakazaka isika eto amin'izany fizarana afarany zany. Mampahery anao handroso ny fizaha toetra. Ny salamo dia milaza zay ny anarany tao amin'ny fizaha toetra. Misy salamo vitsivitsy reto, salamo 4, 2:1 sy ny 5, mampianatra ny fiankinana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fizaha toetra. Salamo 7:20, 1 ka hatramin'ny 9, mampianatra faharetana ao anatin'ny fizaha toetra. Salamo 9:20, 1 ka hatramin'ny 7 sy ny 7:20, dia milaza valim-bavaka ao anatin'ny fizaha toetra sy ny fampiononana homena zay rehetra zahana toetra. Ny Korintianina 2:1, dia milaza fampiononana ho an'izay rehetra ao anatin'ny fahoriana noho ny fizaha toetra. Ny fizaha toetra dia nataon'Andriamanitra mba hampahery sy hanatanjaka atsika amin'ny finoana sy ny fanarahana azy. Ka dia misy fianarana amin'ireo olo malaza ny finoana. Hitatsika amin'ny Hebreo toko fa 1:20, Hebreo toko fa 1:20, dia hitatsika ireo olo malaza ny finoana. Ary ireo olo malaza ny finoana tany saina ireo dia olona nandalo fizaha toetra tamin'izay nitondran'Andriamanitra azy. Ary na dia tsy voatonona teo aza ny anarany, dia hoe ny mpanoratra ny epistily no hoe maro reny. Na dia izao tontolo zao aza dia tsy mendrika hitoerany, kanefa dia be voninahitra izy reny. Ery amin'ny farany toko fa 1:20 no miresaka izany. Riavana malala, ahoana no atao amin'ny olona mandalo fizaha toetra?
ahoana no atao amin'ny olona mandalo fizahatoetra? Ho anao aloha, ianao mandalo fizahatoetra, zaho mandalo fizahatoetra voalohany indrindra, aza monimonina. Korinthiana voalohany toko 10 ny 10. Aza monimonina. Inona nahazo ny zanak'Israely monimonina tany anefitra? Ary zany mandrakariva ny ataontsika iny. De efa lalina Jesosy, tsy zaka tsony ny azo fijaliana, tsy zaka tsony. Mafy ny anaka, ny anahy aloha tena mafy ny atika, mafy ny tsy tantara tsony any le hoe ny fanakalo azo fijaliana, rehefa nisy resaka an'izany. Monimonina. Hebreo toko 12, Hebreo toko 12, andininy voalohany sy ny faharoa. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona maro be toy izany manodidina atsika toy ny rahona, dia aoka isika naisitra zay rehetra mitambesatra amintsika mba miniota zay malaky mahazo atsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'ny fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika, mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Jesosy no jerena. Ao anatin'ny fizahatoetra, aza monimonina fa mitraka, mijery an' Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy. Miresaka fa 570 taona ny Baiboly sika zao ry havana. Mamela ianareo tantara kely ny tantaran'ny martiora. Misy ny Rasalama hoe ny lefonina, de misy ny hoe navarina tao mpamarina, de misy hoe torana velona tany faravohatra, de misy fa misy tamin'ny martiora nandeha nandositra nentin'ny misionera nakany Angletera. De nitaingina sambo niala tao Maurice izy ireo, nandeha nakany Le Cap, Capitone, any Afrika Atsimo zany, fa mbola niodina tany ny sambo fahiny, zay vao mandeha makany a Grande-Bretagne. Ka rehefa tonga tao Cap, na Cap de Bonne Espérance, tao Afrika Atsimo, ireo martiora Dimenada nitaingina sambo, de reny ny kristianina tao amin'ilay tanàna, hoe ao anaty sambo ao ny martiora malagasy mandositra ny fanenjeny. De niakatra teny Atsambo ny kristianina afrikanina tatsimo, niakatra teny Atsambo. Ary rehefa niakatra teny Atsambo izy, ny malagasy miteny malagasy, ny afrikanina tatsimo miteny anglisy. Ny malagasy tsy mahay teny anglisy, ny anglisy tsy mahay teny malagasy. De niraisina ny Baiboly. De nisokafan'ny afrikanina tatsimo ny Baiboly, de nitondroiny Timoty 2, toko 2, toko 7 azafady. Timoty 2, toko 7, andininy 12. Tondrony le kristianina avy any Afrika Atsimo, ny Timoty 2, toko 7, andininy 12. Eny, zay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, zay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjena. De mba mamaly ny kristianina malagasy, mamaly ny kristianina malagasy, de nalay ny Baiboly malagasy, de nitondrony ny Romanina toko 9, Romanina toko 9, andininy 5:30. Romanina toko 9, andininy 5:30. Iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'ny Kristy, fahoriana vasa, fahantrana, sa fanenjena, sa mosary, sa fitanjana, sa loza, sa sabatra, araka ny voasoratra hoe fa noho ny aminao no namononanay mandrakariva toy ny ondro vonoana ny fijeranay, kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiatsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy, na ny hery na ny ambony na ny ambany,
na inona amin'izao zavatra rehetra zao dia tsy asaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra zay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Dia io navalin'ny kristianina malagasy ny tondrona fotsiny io. Dia mamaky indray zany ireo amin'ny anglisy, dia ina niaraka niarany vavaka nandohalika izy rehefa avy eo. Niarany vavaka. Resantsika zao dia hoe ahoana no atao hampaherezana ny namanao ao anatin'ny fizahan-toetra vakio amin'ny tenin'Andriamanitra. Vakio amin'ny tenin'Andriamanitra, hampaherezo amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Isaia 5:telopolo, 7:7. Joba 7:7. Jereo zany fa hitanao hoe hampaherezonareo ny lohalika malemy atanjahony. Ary rehefa avy eo, rehefa avy nivavaka, avy namaky teny zareo, dina natao niaraka, niarany vavaka, miaraha mivavaka, aoka hivavaka, aoka hivavaka, fiaraha mivavaka. Fa izany fiaraha mivavaka izany no fampaherezana ny olona ao anatin'ny fizahan-toetra. Ary dia tsarovy raha mandalo fizahan-toetra ianao na mampatsiaro sy mampahery ny namanao anatin'ny fizahan-toetra ianao, tsarovy ny Apokalipsy 2:2-10. Izao no voalazan'izany Apokalipsy 2:2-10 zany. Aza matahotra zay efa eretanao, indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo any an-trano maizina, mba ho voazaha-toetra nareo ary anapahoriana afilona, aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satro-boninahitra fiainana. Na trano maizina, na fanenjena, na fampahoriana, afilona, voafetra, tsarovy ara-pahatserovy, fa voafetra ihany izany fizahan-toetra izany. Koa dia mahereza ianao amin'ny fizahan-toetra zay miatra aminao, dia mahereza ianao amin'ny tenin'Andriamanitra zay omenanao, fa voafetra ihany ny fizahan-toetra. Ary zany fizahan-toetra izany dia hitondranao amin'ny tsaratsara kokoa, amin'ny ambonimbony kokoa, araka ny tenin'Andriamanitra hoe matoky ny hery tsy hita zay voatahiry ny ray ho anao ka voatolotra tao Golgota mba ho atsika rehetra izao. Ire FFPM 3:9:7. Amen.